Taranja Lomano nanatanteraka ny test de classement andihan'ny faharoa ny fédération tamin'ity androany ity tetsy amin'ny dobo filomanosany ANS Ampefilo mbola saika ireo tamin'ny test voalohany eny aloha nisongadina na ho an'ny sikajazalahy na ho an'ny sikajy zazavavy nambaran'ny tale teknika nasionaly Ramatoa Vola Razafitra be kosa nefa fa dia nisy ny fivoarana teo amin'ireo pilomano malagasy indrindra ho an'ireo sikajy zandry. Pilomano valopolo sy roanjato avy amin'ny ligy paritra efatra dia ny ligina Lamanga vakina karatra boeny antsinanana niatrika ny test de classement andihan'ny faharoa izay karakarain'ny fédération malagasy ny Taranja Lomano. Ho an'ny sokajy minimum ny miakatra dia ny Lomano 50 metatra 100 metatra 200 metatra no ny faninanan'izy ireo. Ho an'ny Benjamin sy ny Benjamina ny midina kosa dia ny 400 metatra Lomano tsotra sy ny 200 metatra Lomano tsotra no ny faninanan'izy ireo. Raha ny fanazavana nomen'ny tale teknika nasionaly dia nahitana fivoarana ireo pilomano tamin'ity andihan'ny faharoa amin'ny fitsapana ity. Atreto aloha dia hita satria mbola zao zany vao manomboka ny 100 metra ho an'ireo minime plus dia hita fa nisy fivoarana efa hita hoe nisy fivoarana zao teo amin'ny 100 metre papillon dame zao dia hita fa efa nivoatra be ny Lomano nataony domoina teo zany nanao ny meilleure performance izy dia teo amin'ny lehilahy indray zany teo amin'ny papillon kolo voatazotazona teo le temps dia ohatran'izay koa teo amin'ny dia ity zany vao anao ny nage libre ny mpanao 100 metre fa raha riva zao vao isy indray ny 50 metre nage libre dame sy ny 200 nage libre 50 metre nage libre sy ny 50 rehetra moa zany sy ny 200 rehetrarehetra dia aorinan'iny zany vao tena ho hita hoe nanahoana ny tena fivoaran'ny pilomano fa hatreto aloha zany dia vita hoe nanao temps tsara ny ankizy. Tonga daholo ve ireo niatrika le première test amin'ity faharoa ity? Ny niatrika ny nanao ny premier test zany dia azo lazaina hoe tonga eo daholo ary nisy koa zany ny tsy nanatrika ny premier test fa zao koa nanatevina ny test. Ny compétition manaraka zany dia mbola isy ny championnat des jeunes izay ho atao eto amin'ny ANS ihany ny 17, 18, 19 février zao dia aorinan'izay dia misy indray ny test de classement fahatelo ary aorinan'izay misy ny championnat de Madagascar bassin de 25 mètres ary aorinan'izay dia isy ny championnat de Madagascar grand bassin izay kasaina ho atao any Tomasina. Raha ny vokatra vonjomaika tonga eto am-pelatanana aloha dia tsy dia nisy fivana loatra tamin'ny fitsapana voalohany ny zavabitan'ireo pilomano. Raha ny zazavavy dia mbola nitarika vonjomaika ihany Estela Sara ary Domona Amboaratina. Ho an'ny sokajy lehilahy kosa dia Irasolonjatovo Mikaela sy Lalanomena ary Rakotomavo Jonna ireo aloha no mbola azo lazaina misongadina amin'ity Taranja Lomano ity. Afaka ray volana eo dia hiatrika ny faninanana voalohany ny dobo filomanosana 520 metatra ny fédération malagasy ny Taranja Lomano.